Magnaraka sy manome voninahitra ny anaranao zahay. Ry Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary fanahy masonao. Amin'ny indrafonao tsy talany ary asa rahanay midera sy mangataka aminao araka izany tononkira izany dia izany salamo nataon'i Davida izany. Ialofanay eo aminao. Eto amin'izao tontolo izao, feno tahotra amatebiteby zahay. Fa raha tafara dalana aminao kosa izahay dia ho afaka izany tahotra izany, satria ianao no aminay. Fa na dia mandeha mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana aza ity firenena ity, dia matoky izahay fa momba anay tsy mahafoy anay ianao. Amin'ny heloka mampahotanay rehetra ary dia mamela izany heloka izany, ka mamindrafo aminay mba ho takatray sy ho fantatray ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay. Ka ireo seon-javatra samihafa izay iainanay sy vakivakiana isan'andro eto amin'ity firenena ity, dia mba hampahiratra ny masonay ane reny, ka ahitanay fa misy tanana mitsotra izay miantso anay hoe makanesa ty amiko. Ianareo miasa fatratra sy mivesatretana, fa izaho no hanome anareo fitsarana, mba tonga anay dodododo sy azakazaka amin'izany. Ankehitriny ary andre ny teninao zahay, dia avia Jesosy Tompo mitenena fa mihaino anao zahay. Amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raha tratra ity Alahady faha 8 manaraka ny TRINITE ity isika, dia izao herinandro fahatelo amin'ity Alahady amin'ity volana Oktobra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahasoavany, fa na dia ao aza ireo zavatra mahatahotra zay iainantsika isan'andro, ao ny tsy fandriam-pahalemana, ao ny arety mandringana izay arety mifindra zay mandringana iainantsika amin'izao, dia tsy voasakany ireny isika, fa tao amin'ny fanan'Andriamanitra ho aty an-tranony mba hiaona amin'i Jesosy Kristy, ka andre ny fitiavany sy ny antsoantso ataony amintsika. Koa ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho antsika anio ary, dia izay voasoratra ao amin'ny Jaona 10 ny 7 ka hatramin'ny 9. Jaona ny 10 dia ny 7 ka hatramin'ny 9. Rehefa samy mahita isika dia hiara-mitsangana amaky izany. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitsangatsangana teo an-kianjan'ny tempolo teo amin'ny fialofan'ny Solomona, dia nitangoronan'ny jiosy izy ka nanotaniany hoe, ambara-pahoviana no ampisalasalana ho anay? Raha ianao no Kristy dia lazao marimarina aminay. Jesosy namaly azy hoe, efa nilaza taminareo ihany aho, nefa tsy mino ianareo. Ny asa izay ataoko amin'ny anaran'ny raiko no manambara ahy, kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondroko. Ny ondroko mihaino ny feoko, ary izaho mahalala azy, ary izy manaraka ahy. Ary izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy andrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Dia nahaka vato indray ny jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe, maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy? Ny jiosy namaly azy hoe, tsy asa tsara no hitorahanay vato anao, fa fitenenan ratsy, satria olona ihany ianao, nefa manao ny tenanao koa Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe, hoy izao Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany tenin'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, ary ny soratra masina tsy azo foanana.
moa izay no asian'ny ray ka ny raha no am'izao tontolo zao va no ataonareo hoe miteny ratsy ianao satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho. Raha tsy manao ny asan'ny raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino ahy aza ianareo dia minoa ny asa mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. Ray masina ho manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Ity texte anjarantsika androany ity ry havana dia atomboky ny mpandahatra ny perikopa eo amin'ny andininy 720. Nefa heveriko fa ho mazava kokoa izay ambaran'ity texte ity raha raisina eo amin'ny andininy 220 izy, izay fototry ny fanontanian'ny jiosy hoe ambara-pahoviana no hampisalasalanao anay, dia ny fanontaniana nataony tamin'i Jesosy ka nylazany hoe raha ianao no Kristy dia lazao aminay marimarina. Nde ho jerentsika kely io andininy 220 io. Izao ny voalaza ao, ary tonga ny andro firavoravoana tany Jerosalema dia ilay atao hoe fitokanana ary efa ririnina ny andro. Io atao hoe andro firavoravoana, atao hoe fitokanana io no tiako koresana. Lazain'ny Jaona eto fa fety ny andro ary maro ny vahoaka zay namonjy sy nakalaza izany fety izany zay atao hoe fitokanana. Ngamba mety eritreritra isika fa ny andro fanokanana amin'ny toby lehibe na amin'ireo toby anokanana mpiandro no lazaina, fa tsy izany. Tsy toy ny ity fety ity anefa dia tsy toy ny Paska sy ny Pentekosta izay fety tranain'ny jiosy, fa fety hafa ity fetin'ny fitokanana ity. Fa vao taoriana ny fahababoana tany Babilôna, fahababoana babilôniana raha no nisehoany, ary raha ny marina aza dia vao tamin'ny taona 700 ka hatramin'ny 400 talohan'i Jesosy Kristy teo eo no nankalazana azy. Tamin'ny andron'ny amperora anankiray atao hoe Antiochus 4 na ilay nitondra ny anarana nanampy ny anarany hoe Epifanina na ilay atao hoe Antiochus Epifanina izay nilaza ny tenany fa izy no fanambara-tenan'Andriamanitra na fisehoan'Andriamanitra no ny atombohany ity fety ity. Naherisetra dia naherisetra tokoa ity amperora ity, ary te hampanjaka ny hellénisation teo amin'ny tany izay notapahana. Ary ny zavatra nitranga nefa tao Jerosalema dia nizarazara be ihany ny fotokevitra ny aina ny jiosy, satria tao ireo zay tena nakasitraka izany hellénisation izany, ary niandry de niandry ny isehoan'izany. Tao koa nefa ireo izay nitana ny fanao ny razana sy ny lalam-pivavahana jiosy izay everiny fa maha-izy azy indrindra ny ateran'izy ireo amin'ny maha fanjakan'Andriamanitra na teokrasia ity fitondrana ity firenena jiosy ity. Ary tamin'ny andro ny amperora Aleksandra lehibe dia tsy nofohanany Aleksandra lehibe izany, fa izy aza nanome malalaka na dia tao aza ny fampandrosoana ity hellénisation ity, dia izy nanome ny malalaka ny olona hijoro tamin'ny fivavahana sy ny fomba amam-panao zay nahazatra azy. Mba hampanjaka izany
hevitra ity amperora ity zany dia nidirany ny raharaha-mpivavahana tao Jerosalema ka nanendry mpisorona be izy, ary nisy mpisorona be anankiray izay notendreny kanefa tsy nahafehy tsara na nahatafavoaka tsara ny fikendreny io mpisorona be anankiray io, ka dia nosoloany olo-kafa indray ilay mpisorona be avy eo, dia ny loholona anankiray fa tsy mba avy amin'ny taranaka ny mpisorona akory aza, dia ny mpisorona anankiray atao hoe Menelasy. Ary ity lehilahy ity izay tena fetsy indrindra, izay nitondra ny raharaha fisoronana tao amin'ny tempoly, dia tena nampahatezitra sy nahasositra ny jiosy ka tonga nisy korotana tao Jerosalema. Mba handravana izany na hampisy fandriam-pahalemana tao Jerosalema nefa, dia nandefa tafoka tany Antiokisy handravona sy aninona moa hiady amin'ny reto mpanakorotana ireto, ka dia rava hatreo ny fanantenany Jerosalema na ny fiainany Jerosalema araka ny mahavahoaka an'Andriamanitra azy hatramin'ny andro Nehemia izay niainany izany. Rava hatreo satria noroany reto tafoka siriana ireto ireo niseho azy ho mpitandrina ny lalàn'i Mosesy sy ny fomba fanaony jiosy. Tsy vitan'izany ihany fa tamin'io fotoana io koa, izany hoe tamin'ny taona 780 talohan'i Jesosy Kristy, dia nanateran'ireo tafoka siriana ireo fanatitra kisoa ny teo amin'ny altara alohan'ny handravany izany altara izany, nolotoiny sy ny vetavetainy ny altara masin'Andriamanitra. Ary rehefa izany dia noravany ny altara ka nananganany altara vaovao, dia ny altarany Zeus Olympus izany, izany hoe ny altarany Andriamanitry ny lanitra izay notopoiny jentilisa. Izany altara izany dia nanaovan'izy ireo fanatitra isam-bolana, ka ny andro 5 Desambra izay andro nahaterahany Antiokisy Epifanina no andro lehibe tamin'izany, ary nankalazainy isa-taona akoatry ny fanaterana fanatitra isam-bolana. Tsy io anefa no fetin'ny fitokanana eto, fa taty amin'ny heri-taona aoriana, izany hoe 490 taona talohan'i Jesosy Kristy, dia nihetsika hanohatra izao zavatra mamoehatra amin'ny jiosy izao ireo tia tanindrazana jiosy izay notarian'ny lehilahy anankiray zanaky Makabeo, dia Jodasy izany, ilay nomena anarana hoe Jodasy Makabeo. Nahery vaika izany hetsika izany ka naharava sy nahavoaroaka ireo tafoka siriana izay nitoetra tao Akra tao Jerosalema. Nodioviny Jodasy Makabeo indray ny tempoly, ka nesoriny ireo fanaka jentilisa samihafa tao amin'ny tempoly, ary noavaoziny ny altara ka nanatateraka fanatitra hodorana tamin'izany izy ireo, nanao fety, ka izany andro izany dia ny 20 Desambra 490 talohan'i Jesosy Kristy. Io no fety nanokanana indray ny altara tamin'ny nanavaozany Jodasy Makabeo azy, ary ity fotoana ity no nanokafana indray ny fanompoam-pivavahana levitika izay fanaony jiosy, ary io andro firavoravoana io no lazain'ny teksta izay anjarantsika eto. Zay angamba vao mety ahazava ny fidirantsika amin'ity teksta izay anjarantsika ity.
teo amin'ny fialofan'ny Solomona, Jesosy teo amin'ny kianjan'ny tempoly, tamin'ny andro firavoravoana izay nataony jiosy ity. Ary nitsangatsangana teo izy, toerana be olona ity toerana ity, ary tamin'izay fotoana izay tsy ny jentilisa ihany no teo, fa ny jiosy koa teo ka nitangorona tamin'i Jesosy izy, ary nametraka ny fanontaniana tamin'i Jesosy. Hainy jiosy tsara ny dikany ity fety fitokanana ity na andro firavoravoana fitokanana ity, satria raha manisa kely isika, manao kajikajy kely isika, dia tsy mbola ampy 200 taona akory ny atomboany izao fety izao. Rehefa nahita ny asa nataon'i Jesosy, izy ireo dia feno fisalasalana sy velom-panontaniana tao anatiny, satria rehefa nahita ny asa nataon'i Jesosy izy ireo dia toa tsy velon-kanantenaina ary tsy maty afoy ny fanavaozana izay entin'i Jesosy, indrindra amin'ny fangejana ataon'ny mpanjanatany Romana amin'ny jiosy. Reo asa lehibe samy hafa izay nataon'i Jesosy dia toa ny maneho ny mahamesia azy na Kristy azy, kanefa hoy ny jiosy raha oviana vao tena hiseho izany. Teraka teto ary ny fanontaniana hoe mandra-pahoviana no ampisalasalana ho anay. Toa te ilaza izany fa efa te hanaraka an' Jesosy ny jiosy, kanefa tolom-panafahana politika araka izay efa nataon'ny Jodasy Makabeo no tian'izy ireo hatao. Nolazain'i Jesosy fa izy tokoa no Kristy, ary efa nilaza izany taminy izy fa tsy mety mihaino ny jiosy. Lazain'i Jesosy hoe mihaino eto fa tsy ataony hoe mandre. Angamba izany teny izany no mahatonga ny ankizy hiteny hoe misy mihaino, satria ny mandre dia tafajanona eo amin'ny sofina ihany, na koa miditra eo amin'ny akavanana ka mivoaka amin'ny havia. Fa ny mihaino izay miverimberina eto amin'ity toko 10 ity dia izay mandatsaka ao am-po izay lazain'i Jesosy, ka izany no ilazan'i Jesosy hoe ny ondroko ny haino ny feoko. Dia izay mandatsaka po izay ambarany. Tsy izany ihany, fa mahazo tsara izay lazaina ao ny mihaino. Ao ny miteny hoe mazava tsara ny toriteninao pastora, fa saingy izao tsy mitondra na inona eo amin'ny fiainana izany, satria tsy azony na voarainy ny teny izay nambara taminy, fa tafajanona eo amin'ny lohany ihany. Mba voatoy izany tamin'izany koa ny jiosy, ka na dia efa nositran'i Jesosy aza ny marary teo aminy, ny boka, ny kilemaina, ny malemy, ny jamba, natsangany hatramin'ny maty, novokisany ninoana, dia tsy azon'izy ireo fa ity no Kristin'Andriamanitra izay niran'Andriamanitra ho azy ireo. Eny, fa na i Jaona mpanao batisa koa aza mba voatoy izany ka nandefa iraka tamin'i Jesosy rehefa tao an-tranomaizina nogadrain'i Heroda izy, ka nametra-panontaniana tamin'i Jesosy hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika? Miova kely amin'izay mahazatra ny Jaona ny filazana eto, ka amin'ny ilazany ny amin'izay ataon'i Jesosy dia tsy lazainy hoe famantarana araka izay mahazatra azy, fa tantarainy mivatana izay ilazan'i Jesosy azy, ka ataony hoe asa. Koa i Jesosy, raha tsy mino ianareo noho ny teny dia minoa noho ny asa. Mampiverina ny sain'ny jiosy
amin'ny tantaranyity andro firavoravoana ity, izany tenin' Jesosy izany, satria ny dikany teny hoe asa eto dia tsy midika hoe zavatra natao fihetsika zavatra nataon'ny tanana namolavola zavatra, fa fisehoana na manifestation, izany hoe porofo ombam-pampiharana. Izany no lazain'i Jesosy eto, ny asa zay ataoko, ny fisehoana izay ataoko, ny porofo ombam-pampiharana, ka tamin'ireo asa mahagaga maro izay nataony dia tsy nataony ho amin'ny fahalalany jiosy ihany izany, fa nataony ho amin'ny fiainana. Raha milaza ny tenany ho izy no fisehoan'Andriamanitra i Antiokia Epifana, dia inona ny zavatra nataony? Noravany ny altara sy ny fanao teo amin'ny tempoly, ka izay heviny no tiany hanjaka ao dia ny amin'ny hellénisation, na ny fampisehoana ny maha-izy azy ny olona sy izay takiny filana maha olona, ka noravany ny altara izay anantenany olona famonjena. Maro koa no tratran'izany. Nisy nametra-panontaniana tamiko hoe ahoana pastora ny ahafantarako ny anjara tokony ho vady omeny Jesosy ahy? Ahoana no ahafantarako ny anjara tokony ho vady omeny Jesosy ahy? Dia izao no navaliko azy. Rehefa apetraka ho Andriamanitra dia fantatrao izay anjara omeny anao. Fa rehefa ianao no Andriamanina dia tsy ho fantatrao izay anjara omeny Jesosy anao. Izany mantsy no fiheverana mandrakariva miseho eo amin'ny olona, amin'ny fambajakana ny maha-izy azy ny maha olona, ka te hibaiko an'Andriamanitra amin'izay kenireny sainy sy eritreretiny fony. Ka raha mangataka zavatra amin'Andriamanitra izy dia fa mametraka lojika sahavy hatrany ao anatin'ny sainy, fa ity no tokony omen'Andriamanitra ahy. Ary amin'izay ny vady angatany dia robot fa tsy olombelona. Raha milaza ny tenany ho izy ny fisehoan'Andriamanitra i Antiokia eto, dia noravany ny fanao teo amin'ny tempoly. Jesosy kosa tsy andrava, fa hanatanteraka sy hanamafy orina izay ambara ny lalàn'Andriamanitra, ary izay rehetra efa nataony dia ho fisehoana ny amin'izany. Lazain'i Jesosy fa avy amin'Andriamanitra izy, ary zanak'Andriamanitra izy, fa tsy zanaky Makabeo na zanaky Davida fotsiny, araka izay andrasan'ny jiosy sy antenainay aminy. Lehibe no ireo fijery ireo izy, ary tokony ho efa azony jiosy tsara izany tamin'ireo fisehoana nataony, kanefa tsy azony izany satria tsy ondriny na dia tafakambana ao aza. Mampametra-panontaniana izany amintsika. Ondriny ve ianao? Mahay mihaino tsara ny feony ve ianao? Ao amin'i Jesosy ny fahatanterahany ity andro firavoravoana fitokanana ity, ary taty aoriana dia azo ny fiangonana izany, ka ankalazantsika ny krismasy, satria Jesosy no epifanian'Andriamanitra na fisehoan'Andriamanitra. Izy no fa mirapiratany voninahitr'Andriamanitra sy fahazavany zao tontolo zao, fa sy Antiokia akory. Tsy tafajanona eo amin'izany fisehoana izany anefa ny maha-kristian'Andriamanitra an' Jesosy, fa ho tonga hatraminy fanavaozan-dehibe ny altara izany. Koa i Jodasy Makabeo dia namerina nanadio ny altara izay efa nolotoiny Antiokia. Fa Jesosy kosa, izy no nanatitra ny tenany teo amin'ny altara. Tsy nanao ny altara ho fanaovam-panatitra hodorana ihany izy, fa nanatitra ny tenany eo, ary tsy izany ihany, fa izy koa no altara tsy natao tanana, ka
ho atony olona ary hanadio azy. Izany no ambara eo amin'ny 7:30 sy 7:30 hoe raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho na dia tsy mino aza ianareo dia minoa ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. Tonga eo amin'ny olona Andriamanitra, ny altaran'Andriamanitra mijoro eo amin'ny olona, ary Jesosy izany altaran'Andriamanitra izay eo amin'ny olona izany. Izany hoe tsy ho tadiavin'ny olona ao amin'ny altara nataony tanana izay azo tsinontsiniavina sy lotoina na azo diovina sy avaozin'Andriamanitra, fa ao amin'ny Jesosy izy. Dia ao amin'ny fitiavany, ao amin'ny famindram-pony, ao amin'ny famelan-keloka atolony, fa saingy misy ny manao tsinotsinona ny fanatonany an Jesosy izay altara izany. Ary angamba mety hieritreritra isika fa sahazavatra lahy Antiochis Epifanina izay nandoto ny altara sy nametaveta azy tamin'ny fanaterany kisoa zay fady ny tempoly, fa misy fanao ateraky ny hellénisation koa izay miantra amin'ny fiangonana, ateraky ny ireo fandrosoana samihafa ka lasa manao tsinotsinona sy mametaveta ny altara, fa raha noferan'Andriamanitra mafy ny mpisorona hanarona ny fitanjahany eo amin'ny altara ka tsy asiana ambaratonga akory ao anatin'ny altara mba tsy hiariary ny fitanjahany, fa betsaka ny samy tanjaka eto amin'ny fitafiana mamoa fady. Ry havana, hanatona ny latabatra masina isika, mba miaino ve ianao? Sa nandre ihany? Angamba tantara fampomezana ihany ity holazaiko ity. Mety tsy ho marina, mety ho marina, fa maro no mahay azy. Ity rangahy anankiray mpatory am-piangonana hono, dia tena mazoto izy mamonjy ny fotoam-pivavahana isan'Alahady, fa saingy rehefa tonga ny toriteny dia matory izy. Teo anilany ny vadiny, ary ny hira manaraka ny toriteny tena ilay hira tena tiany indrindra. Ary dia niteny tamin'ny vadiny, tamin'ny ramatoa izy hoe mba dony aho rehefa andeha io hira io. Dia natory izy rehefa nanomboka ny toriteny. Kinanjo tena natory ka niesona. Rehefa nanomboka, rehefa niesona izy dia nidony ramatoa ohatr'izao, dony ramatoa ohatr'izao, tonga dia nitsangana izy ka ny hira mafy dia mafy tao am-piangonana ilay hira. Sao tsy azonao izay nolazaina ka tonga toa any Antiochis Epifanina ianao, te hampanjaka ny mahaolona ianao, ka te hibaiko an'Andriamanitra hanaraka ny sitraponao sy ny filanao izay handoto ny altara ka handrava azy. Izao anefa raha miaino tsara isika dia ho tsampasika ny tenantsika fa feno ota sy lotom-pahotana. Jesosy izy no altara hanavao sy hanadio ary handray ao amin'ny tenany ny fahotantsika. Ary amin'izany dia tsy maintsy ho faty izy, satria ho eloy ny lalàna noho ny nataontsika. Kanefa nataony ho fifaliana ho azy izany, ka lazainy hoe ny asako dia ny manao ny sitrapony raiko. Porofoiny izany eo amin'ny anolorany ny tenany sy ny rany, ka vitany ny fisoloany antsika. Ka tonga toy ny olo-marina isika. Lazainy Jesosy fa ny asa izay ataony avy amin'ny rainy no manambara azy. Fa isika kosa, inona no manambara antsika? Inona no manambara anao? Moa rehefa misy ny ady sy ny disadisa, moa tsy fiteny mahazatra antsika va ny miteny hoe ataoko mahalala ny anarako? Andriamanitra dia Andriamanitra miasa
ary io fisehoan'Andriamanitra io nolazain'i Jesosy hoe ny raiko miasa, izaho koa miasa. Sy isika tsy maintsy manao ny asany izay naniraka raha mbola atoandro ny andro i Jesosy, ary ny asany raiko dia ny ino anareo izay irahany. Ny hoe mino eto dia tsy olony dabilio isan'Alahady fotsiny, fa misy fisehoana aterakin'izany, satria tsy maintsy ho tonga nofo ny teny hoy Jaona, araky nilazany azy ao amin'ny Jaona 1 hoe ny teny tonga nofo ka nonona tamintsika. Tokony ho tonga nofo eo amin'ny fiainanao Jesosy sy ny fiainany ka miasa, fa tsy fieritreritra na famaky ao amin'ny Baiboly ihany. Ndao ary hanatona azy anio, fa miantso anao izy hoe mahakanesa aty amiko. Azonao ve izany? Vonahitrany ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ho azy mandrakizay. Amen. Ray sy ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny Fanahy Masina hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.